Izay amin'ny lozam-pifamoivoizana tetsy alarobia izay niseho ny alahady ariva lasa hatriny fa eo amin'ny pejy vaovao politika kosa dia tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohana ara-bola ny Madagasikara na dia efa misy aza ny ezaka fanadiovana ny manodidina ny filoham-pirenena izay mandeha amin'izao fotoana izao. Io no nisongadina raha nitondra ny heviny momba ny raharaham-pirenena indrindray Rakotombo Jean-Louis folo nasionaly ny antoko Teza. Tsy mbola mipetraka ny fitoniana politika eto amintsika araka ny hevitry ny filoha nasionaly ny antoko Teza Rakotombo Jean-Louis. Nambaran'ity mpanao politika ity fa mbola tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohana ara-bola any Madagasikara na dia efa misy aza ny ezaka fanadiovana ny manodidina ny filoham-pirenena izay mandeha amin'izao fotoana izao. Dia era janoary mampianina mampatsiahy fotsiny fa eo 3 volana na 2 volana alohan'ny fifidianana teo izy voatapa-kevitra hoe nilatsaka ary natosy ny hery sasasasany ka tsy mahagaga raha olona hitondra firenena ohatra amin'izany 3 volana alohan'ny fifidianana vao hilatsaka dia rangodrangotina daholo olona rehetra mba hiara-iasa aminy tsy fatany akory nefa ny fitondrana firenena zany travail d'équipe zany efa taona 5 taona miomana amin'izany ka tsy mahagaga ireo tiseza maro isan-karazany sy ireo ataontsika hoe olona zay zatra manodidina ny fitondrana eo amin'ny toerana foana no avy hatrany dia misarongotra miaraka aminy dia io izy manateo fa fanaovana an'io hoe dia adio tokoa le fitehim-firenena adio tokoa le fitantanana za tompoko tsy mino ny Teza tsy mino satria ny antony fitondrana firenena zany fiomanana ela zany fijerevana ekipa mandritra ny efa taona 5 taona zany Nanamafy ny filohan'ny antoko Teza fa ilaina ny fametrahana fitsipy-dalao ara-demokratika mazava mba hialana amin'ny krizy aorian'ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony tontosaina amin'ny 20 sy 20 iny. Manohana ny fanarenana ny repoblika miainga amin'ny fanovana ireo lalàna lehibe toy ny lalam-pifidianana, lalàna mifeny antoko mpanohitra ary ny lalàna ny serasera ny antoko Teza.